Ary miarabantsika tsara avitra hatra ity sabotsy fa 7 ny volana Jona ity. Ary misaotra an'Andriamanitra isika tratra izao andro manokana izao. Alohan'ny dirantsika mofinaina an'io dia vavakisika. Tokoa Andriamanitra misaotra anao indray izay fa mbola nomena tombotsoa ahafahana mandray ny teninao. Mangataka aminao mba hamela ny fahatsoana sy ny helika rehetra ary koa namasina anay manokana amin'ity andro ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Ao tenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny avian'ny fahamarinana. Nalaina amin'ny Lioka 7:7-7 manao hoe dia netomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Amen. Teo amin'ny fampianarany i Kristy dia nanolotra an'ireo fampianarana ela izay izy mihitsy ny aviany. Fahamarinana izay nolazainy taminy alalan'ny patriarika sy ny mpaminany. Nefa ankehitriny dia mampitosaka fahazavana vaovao amin'izy ireny indray izy. Toa samy hafa dia samy hafa ny hevitra fonosan'ireny. Fahazavana sy fiainana ara-panahy no mitosaka avy amin'ny fanazavana nataony. Ary mampanantena izy fa ny fanahy masina dia nazava an'ireo mpianany ary izany nanampy azy hatakatra tsaratsara kokoa ny tenin'Andriamanitra. Ho afaka hanolotra an'ireo fahamarinana ao amin'ny hatsara-tarehy vaovao izy ireny. Amin'ny vanim-potoana rehetra dia misy fivelaran'ny fahamarinana vaovao afatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ao amin'io taranaka io. Mitahiry ny mahazava-dehibe azy ny fahamarinana ela ary ny fahamarinana vaovao dia tsy malahelo tena tsy akory fa mameno azy ihany. Rehefa azontsika ihany ireo fahamarinana ela vao mety ho fantatsika ny vaovao. Rehefa nirian'i Kristy ny hamelatra ao anatin'ny mpianany ny fahamarinana momba ny fitsanganana amin'ny maty dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpianany rehetra izy ka nanambara tamin'ny teniny sy ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra hozy izy. Ary ny fahazavana izay mamirapiratra amin'ny fahamarinana vaovao no manazava ny ela. Izay mitsipaka na manao atsirambana ny vaovao dia tsy mahalala marina ny ela. Very tsy manan-kera aminy intsony ilay fahamarinana ary manjary endrika tsy misy aina. Misy ireo izay milaza fa mihintsy mampianatra ireo fahamarinana ao amin'ny testameta taloha nefa mitsipaka ny vaovao. Nefa mifandava ny tsy handrain'ireo fampianaran'i Kristy ireo dia asehony fa tsy mino izay nolazain'ny patriarika sy mpaminany izy. Fa rambanino an'i Mosesy ianareo hozy izy dia ino ahy satria nanoratra nilaza izy. Noho izany tsy nisy fahefana marina ny fampianarany na dia momba ny testameta taloha aza. Raha fitenina ny mofinainantsika androany dia ny fahamarinana iray ihany na testameta taloha na ny testameta vaovao hitantsika ao anatin'ny teny nalaina androany fa i Kristy rehefa nanazava teo anivon'ny mpianatra sy ny olona rehetra ny amin'ny fahatanterahany teniny ankehitriny tamin'izay fotoana izay dia nanazava ny amin'ny ireo voalazan'ny patriarika sy mpaminany izay efa nanambara mialohan'ny aviany izy. Izany hoe ny testameta vaovao dia fahatanterahany ny testameta taloha. Mandainga izany ireo izay milaza mino testameta taloha kanefa mitsipaka ny testameta vaovao. Maro ny zavatra voalaza ny testameta vaovao ihany koa amin'izay mbola tsy tanteraka ankehitriny. Misy ny efa tanteraka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny riana dia hiasan'ny fanahy isika ahafantatra ihany koa ireo izay efa voalaza teny amin'ny testameta taloha satria fahatanteran'izany tokoa ny testameta vaovao. Dia mijoroatra any ary aoka i Kristy irery ihany no fahazavanao. Amen. Ray anay masina tsara indrindra, misaotra anao mandrakariva Tompo izay manaposaka ny teninao isan'andro eo aminay. Mangataka izay mba hiasan'ny fanahinao masina pomponay hatsapahanay fa zava-dehibe tokoa ny andraisanay an'izany
ary tombontsoa lehibe ananana isanandro isanandro. Da io manokana izahay amin'ity andro manokana ity, mba handray ny famonjena feno avy aminao, hanana fanolora-tena feno aminao, ary ihany koa ho ao aminao sy ianao koa ato aminay amin'ny fahafenona. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.